Izay ny eo amin'ny taranja baolina lavalava fa ivadika eo amin'ny taranja lomano isika nitaterahana nanomboka ny zoma teo ny farana androany tetsy amin'ny dobo filomanosy ny ANS Sampefilo ny fiadinany tompondakan'ny Madagasikara ho an'ny sokajy zandriny eo amin'ity taranja lomano ity zava-bita maromaro ny tsara vitan'ireo mpilomano zandriny nanambara moa ny tale teknika nasional fa dia manana ny hoaviny manana taniketsa ny lomano malagasy manana ireo tanora zay afaka isedra ireo zokony amin'ny ity taona ity. Maromaro ireo mpilomano zandriny afaka nanatsara ny zava-bitany nandritra ny fiadinany tompondakan'ny Madagasikara zay nitaterahana nanomboka ny zoma teo ka ny farana androany alady tetsy amin'ny dobo filomanosany ANS fiadinany tompondakan'ny Madagasikara ho an'ny sokajy zandriny. Isan'izany andrem-peny manana mamiaja Nathan Skadji Poussin mpilomano avy eo amin'ny klubany Manajinina nanatsara ny fotoana teo amin'ny 200 metatra lomano tsotra 2 minitra 13 sekondra sy 7:20 raha 2 minitra sy 4:20 sekondra sy 4:20 zany teo aloha zay any nomena Anthony. Mbola voatsara ny tendrana valina idealy Skadji Benjamin ihany koa mpilomano avy eo amin'ny Sirène Sandisina Tsirabe ny zava-bita teo amin'ny 50 metra d'eau 13 sekondra sy 4:20 raha 4:30 sekondra sy 4:30 zany teo aloha zay any Estela. Manana ny hoaviny ny lomano malagasy hoy Ramatoa Vola Razafindrainy be tale teknika nasionaly raha ny zava-bitan'ireo mpilomano zandriny nandritra ny fiadinany tompondakan'ny Madagasikara. Raha ny isan'ny mpilomano nandray anjara dia 920 sy 200 ary club tao anatin'izany dia nisy 920. Ny ligy dia nisy 5 zany hoe ny ligy paritra rehetra zany tamin'ny lomano dia tonga daholo nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Raha ny eo amin'ny isa aloha dia hita fa tena nitombo tokoa ny isan'ireo mpilomano satria mbola sokajy kade midina zany zao no nandray anjara amin'ity championnat national des jeunes ity no nahatratra n'izay isa zay ary raha eo amin'ny avo teknika indray dia hita fa mivoatra hatrany ary miezaka koa ireo ankizy kely zany amin'ny fampiarana ny teknika pilomanosana. Ho anareo amin'ny fédération da nisy ako no hoan'ireo mpilomano malagasy fa fisian'ilay test de classement efa niditra teo amin'ny andihany faharoa. Misy ako ny foana ny test de classement satria izy ireny tsy vitany hoe classement anatratrarana tanjona anankiray fa ny tena anisan'ny tanjona amin'iny koa dia fitaizana ny ankizy mba hay ametraka anao classement voalohany indrindra ny tena mihoatra amin'ny chronomètre manarak'izay zay vao hoe ny tena mihoatra amin'ny mety hoe ny adversaire ary indrindrandrindra zany raha ataontsika hoe teo amin'ny laharana 12e izy ohatra dia mba amin'ny test manaraka izy zany mety miezaka izy hoe mba tonga any amin'ny 10e na 9e dia ahafantarany tsara zany ny tenany hoe aiza ho aiza izy mihoatra amin'ny test mihoatra amin'ny chronomètre mihoatra amin'ny namany. Inona ny fandaram-potoana indray manaraka zany ho an'ny fédération no aorianan'ity championnat jaune ity? Aorianan'ity championnat des jeunes ity dia misy ny championnat de Madagascar sur bassin de 25 mètres zany hoe petit bassin filazana azy ary avy eo dia kasaina ho tanterahana ny Tamatavy ny championnat national open
izay atao amin'ny bassin olympique na ny bassin 10 metatra. Io championnat io dia ho atao kasaina atao ny 6-7 mai. Nahatonga solitena tamin'ity faninanan'ity avokoa ny ligiparitra 5. Analamanga Antsinanana vakina karatra Vatovavy Fitovinany Boeny. Mpandray anjara misa 420 avy amin'ny kluba 4 no tonga niatrika ity fiadina ny tompondakan'i Madagasikara ho an'ny Skady Zandriny eo amin'ny taranja lomano ity.